Faly miarabantsika ny anaran'i Jesoa Kristy tompo indray a mbola irisika mban'le hoe mibanjina an Jesoa Kristy isika. Ny loha-hevitra androany dia hoe mibanjina an Jesosy ilay nasandratr'Andriamanitra ho mpamonjy. Misy teny zay vakiko fitfity hoe tahaka nanandratany Mosesy menarana tany an'hevitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba nana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Ny olana matetika amintsika kristiana dia mora isika mifantoka amina zavatra anankiray zay tsy tena tokony hifantohana. Tena ambara aminao hoe tsy izay zavatra manaitra, tsy izay zavatra mety hoe mahafinaritra ihany koa, tsy zavatra hoe mampihetsi-po vetivety, tsy izay ny tena tokony banjinina, fa lay tena loharano famonjena. Jesosy Kristy dia nasandratr'Andriamanitra ray ho mpamonjy tokana. Zay mahatonga ny hoe Jesosy aloha no anarana nanonona azy, fa taty aoriana dia naraikitra mihitsy hoe Jesosy Kristy, zany hoe Kristy lay voaositra, lay voatokana, lay tinendry ary tsy misy afa-tsy izy irery ihany no mpamonjy. Zava-dehibe amin'ny fanambarany ny filazantsara zay hoe Jesosy Kristy, araka ny tenin'ny Petera hoe iny Jesosy zay nombonareo teo amin'ny azo fijaliana ino izy mantsy an'ireo jiosy zay neno azy dia efa nasandratr'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Izy no tompo, izy lay voaositra, lay voatoka, nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany. Banjina ny Jesosy Kristy amin'ny maizy nasandratra ho mpamonjy. Foana moa le hoe nasandratra, rehefa asandratra ny zavatra anankiray dia miala amin'ny tany izy fa maka toerana avo izy. Dia izay rehetra mijery n'iny zavatra iny dia iny zavatra iny ihany sisany tena hitana. Fa raha misy zavatra hitanao ety an-tany dia misy zavatra be dehibe hafa manodidina azy zay mitanaitra ny fijerinao. Rehefa mitanondrika ianao dia ho be dehibe ny zavatra manodidina hitanao. Zany mahatonga ny hoe ny vazaha miteny hoe ny loza ho izy tsy tonga rery fa tsy maintsy misy loza hafa koa manampy azy. Ny ohatran'izany koa ohatra hoe misy zavatra anankiray iainanao dia mampanana ary sao dia zao indray, sao dia zao indray, mizatra be dehibe mifamaofao. Kanefa zao nambarako aminao, Andriamanitra mitona antsika hitraka araka ny tenin'ny mpanao salama hoe manompo ny masoko eny amin'ny tendrombohitra. Tsy maintsy mibanjina isika. Ary rehefa misy zavatra asandratra zay dia sady mahita n'ilay zavatra asandratra tsika no mahita ny lanitra ihany koa. Dia hoy Davida hoe ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny tantara raisitsika zany dia ny amin'ny Mosesy le nanandratra ny menarana tany an'hevitra. Niodina tamin'i Jehova ny zanak'Israely dia nisy loza nanjo azy, aretina mahafaty nanjo azy, dia nitaraina tamin'ny Mosesy izy ireo. Dia rehefa nitodika tamin'i Jehova Mosesy dia niteny manaovy ianao menarana varahana. Menarana moa dia endriky ny ota, dia asandrato iny ka zay rehetra mijery an'iny. Le mijery eto tsy hoe manompo maso fotsiny, fa le mijery eto mibanjina, mibanjina tsara. Zay mijery an'iny menarana varahana iny dia ho sitrana. Ao amin'ny Baiboly tsy misaraka matetika le hoe voavonjy sy ny sitrana. Dia nitenen'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy hoe tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany an'hevitra no anandratana ny zanak'olona. Jesosy Kristy raha maty teo amin'ny azo fijaliana sady nitondra ny fahotantsika rehetra izy satria fahafatesana ny tambiny meta. Tsisy vahaolana ankoatran'izay, tsy maintsy misy anankiray maty ny fitoerana anao, fa raha tsy zany dia tsy ho afaka mihitsy anatry ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy Kristy mitondra ny fahotantsika
ary tsy vita am'izay izy mihitsy no tonga ota de azonao am'izay mahatonga an'leo rehefa nyteny izy hoe Andriamanitra naonany de mahafoy ahy ianao tsy namaly ny Andriamanitra ray ny antony satria efa tsy laizana ny lahatokana tsy no hitany teo fa ny ota ny zanak'olombelona rehetrarehetra anatin'izany ny otako anatin'izany ny otanao lay tsy nalala ota ho ny ten'Andriamanitra no tonga ota mba ho fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika mety gaka mantsika hoe mpamonjy ve no asandratra de maninona nomena rano no atao hiteny satria tena endriky ny ota mihitsy ny naseho teo ny ota ao anatin'le tena endry ny faratampony indrindra satria de ho isa iapa aminany tsy misy endriko ijerena kory izy isika nandray rehefa mijery azo fijaliana de mahita sarina lehilahy anankiray voaomby eo fa lazaiko aminao fa tsy ohatry reny tso ny endriky Kristy tam'izany fotoana zany fa tena nisy fahasimbana tanteraka atao fahafambaraka fitanjana fianjana fahasimbana fahalovana zatra be de be mihitsy no hita teo faharatsiana zay no hita teo ary na ny lanitra sy ny tany raha maizina mihitsy tamin'iny fotoana iny tena endriky ny ota izy teo de raina ny tompony no ny amiko no ny aminao no ny fitiavany any ny fitiavany ianao nasandratra Kristy ampiseho hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra ray ianao nomeny ny zanany latoka mba tsy ho very rehetra mino azy fa nana fiaina mandrak'izay lay mino eto de mitraka mijery azy azavariana mijery ny tenanao ay ty tsy fahamendrena ay ty zao ay ty olako ay ty zao na ny hafa ay ianina tsy fahamendreny ihany sy ny sisa mitraka ianao de mibanjina ny Jesosy fa izy rery no nasandratra ho mpamonjy ary sy teny hoe mijery azy indray mandeha ihany fa mifantoka amin'ny foana fa io Paoly apôstôly mifanjakatsika tsy ty an-tany ozy fa ny fanjakatsika ety any an-danitra avany ny ndrasantsika mpamonjy ary izy mpamonjy mora antsona amin'ny andro rehetra mpanjiny Jesosy voavonjy ianao ny fanahinao fa voavonjy ao sarotra ihany koa ianao de ho mpandresy ho manoatra no ny mpandresy am'izao fiainana mandalo zao fa indrindraindrindra koa le mpanjininao iny no avy akanao indray hitondra no any aminy lay nyteny hoe any amin'ny trano ndraiky misy fitoerana maro andeha de anamboatra fitoerana ao anareo ary ho avy indray kahaka anareo any amiko ho tahina tolo isika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompo sotra tompoko naritra